gasy rakoto. Mangidy mangana gasy rakoto. Mangidy mangana. Tantara indray miseho no soratany R Antarnivo, ho velomin'ny Saoly Sylvière Andrenatoandro ary Faniry Antarnivo, miaraka amin'ny Slofo José sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo Mamy Arivony, manatotosa Slofo José. Fa inona marina ho ny tena retin'io zazury vola? Tsy haiko tsony ry mamy a. Le izy tsepitsepitra iny ny atombohany dia zao lasaretina mitaiza azy zao le izy. Ka inona nefa ny nasepotra azy? Areti-tratra sa areti-po mihitsy? Ka efa hoe tsy haiko aminao. Mbola eo am-pitsaboana ange sika izao e, dia miandro mivokany aloha. Mampime aty ianao ka. Ny amin'inona? Hainao ery ny mihirahira hoe mbola mitsabo. Nefa ny aretina tsaboana aza tsy fantatrao akory. Atao fa ataon'ny dokotera fanazarantena amin'ny asany zanako koa vao gaga ianao. Toa ilika ao amiko rery ange izy izany e. Zanako rery anga io. Fantatrao tsara angery vola fa tsy manam-potoana noho ny asako e. Fantatrao tsara zany. Ary raha hoe tsy nanome vola hoentina mitsabo azy dia marina ny ianao. Ie, tena mamme dia mamme tokoa ianao. Ary arak'izay tratranao mihitsy satria everinao mantsy fa dia vita amin'ny volanao ny fiainana. Fa inona indray ny tadiavinao ankoatr'izany? Ny vola ange no ozatry ny fiainany. Toa tsy mba zanaka ao ny fihevitra ao an'io zazy io ka. Tsy mba hitany mihitsy izay fitiavana azy tamintambiny iray niteraka. Tsy anjaranao mitsara izany fa atao-poko izany. Mba anjaranao aloha izao ny manabe sy manolokolo azy. Tamorainao ery ange izy izany. Neny a, mangetaheta be a. Efa taitra ny zanako. Andrasy vetivety fa kakorany ianao a. Ary dada ho ato variana be. Tsy izany fa sahiran-tsaina amin'ity indry tsy mety salamy ity rehetra a. Mandaingy dada. Mandaingy ahoana? Sahiran-tsaina ve dada dia nefa ny dada mbola tsy nitondra tany amin'ny dokotera akory na andre mandeha ary. Mbola sahirana amin'ny asako ary telona. Raha tsy miasa ngia tsy misy reny vola entiny hitsabonanao reny. Dia ny asan'ny dada izany no ambony noho iza. Aiza kosa rehefa misy fotoana dada tsy maintsy mikarakara andry foana. Andrasan'ny dada efa ho faty azy izany izay vao hikarakara dadako. Aza miteny toy izany ry telona fa mankarary ny foko a. Eny ary e, azafady ry dada. Karakarain'ny dada moa rehefa afaka dada ao. Zany mihitsy. Ndry, ary aiza foana koa ary ty renindry? Efa ty ahy e. Tiany randry ry telona. Misaotra ry neny a. Tsy mbola anao nakory ndry? So dia tokony efa hihinana gote? Inona kay ny gote akoho? Ohatra mahazatra ka brioche sy ronono. Efa leo andreny zavatra mamy reny ary neny fa mba ataovy masirasira indray a. Ka neny angetsinina tsy manam-bola tao an'izany tsony e. Mandehana re izy ividiano raha izay ny tiany e. Misaotra ry dada. Fandeha ho aiza amin'ity andro amin'ny 1:00 sasany ianao? Misy alehako kely vetivety aky a. Vetivety fotsiny dia tafaverina eo a. Fa ho aiza nefa ianao e? Misy olona jereko. Tsy azoko mihitsy. Inona tsy azonao a? Manitsakitsaka ny tokantranontsika angamba ianao io a. Saza lefa lavitra ny sainao fa tsy misy an'izany re io e. Ka ho aiza fotsiny ary ianao e? Ny sakafo efa ho masaka ianao no laza andeha. Sa ny velana ianao ny sakafo? Mbola iverina eo ah ka efa hoe vetivety fotsiny avy ianao koa. Indray ariko. Dia inona no lazaiko azy da rehefa tonga? Tonga dia mihinanana rehefa aza miandry ah. Aza misary adala rija.
fantatrao tsara fa tsy anaiky an'izany sitraka sy anja rehefa tonga eo fa tsy maintsy iandrenao nefa mbola maika iverina hianatra reniko efa zaza be reny mbola be antaanta ratsy toy izany ihany fa izandray ary no iantahan-tany eo raha tsy enao e sady zaza vo 17 taona ve dia ho lehibe sahady varindresaka taminao teto fotsiny ray aka tahak'izay efa tafaverina mandehana re dia aza ela rija ahoanandray eo aloha amboarina ny akanjonao fa mivara lila tsy mandeha amin'izay izy mihitsy angakainganary ianao ka ary inona koary tiako vitina be ty vita ve ao ary piso dia mandehana amin'izay tara amin'izany fotoana fonjenao izany eo ianao hita fa efa tena tara mihitsy ny olona zao ny rava aloha ianao zany ie tsy dia be asa dia nalaoko tonga dia nody ary aizy telona nianatra nanombokandro any ange izy haikosa ary ny rava mifiro ny to mbola tsy rototra andeha haka azy akory ty ianao zao mihitsy izy zao mirava efa andeha mihitsy azy zao ka mbola mitany reto vetivetika fotsiny fa mifiry izy no mirava amin'ny 12 fa ianao koatra ny vahiny indray toy izy ndrarahanao fa aleo zany itsy anazy ty ara ny gotehany lasa tomba niova ny fitondran'ny mamy any telona tato ato mba aiza ary izay ritsaleiray tena ray ny telona mbola tsaroa ve nyfisinay reny adalainay fony vo niara-ny asy reny dia tsy fantatry mamy tokoa no hatramin'izao fa tsy zany any ange telona fa porofo ny fanadalanay sy fanitsakitsahanay sy rijany tokantranonay tsirairay avy tsy izy marary lavo tiako ny tena mampanay tsy maintsy miezaka ny ty sy maneho fitiavana amin'ny telona na dia tsy voajanary eto anatika azy izany fa maninona tokoa ary tsy misy eo aminay mianaka izany fitiavandray sy zanaka vavy mifaningitra izany nefa efa roa taona taorianany mariazinay vao nanana azy zahay izany hoe zaza teraka tao anaty tokantrano ara-dalàna izy ity izy marary foany ty no mampiasa ny saika dia zanatri ve no ny fomba fitondrako azy hatramin'izay no antony tsy mitombona mihitsy zany oe aleo mandeha aingana sao tareto ka fanakaiziny eny nyto dada ny tonga mitsena tsy tindri anga raha izany no mitsena andry tena tiako ka tiary ny gote andri misaotra ry dada dia eto ty ny kitapo hoentiny dada ty dada mafana be ahy zany ka ao ary ho isorony eny akanjo bahiny dia efa taony eny mafana loatra koa ngindry izany tiakory dada mba eto aleo atao anaty kitapo ato mitetenga iny dia sao dia mandeha nankahia koa mitete ve dia tsy miteny amin'ny eny ry osoloany ka eny tsy na miteny foana hoe tsy manam-bolako ndao sika hoe tsy ampivarotra eto dia soloana ny gorodindry tena marina very dada andao ve dady ty mba tia ihany zanako angendry nahoana ny tsy ho tiako saingy mba misy fotoana dada sempotra sy vizan'ny asa dia tsy afaka mikarakaraandry dia atao virosy indray dada milokon'ilay gorda tena tsy tonga nitsena ny telona fa imamy eny zany aza tsy misy dikan'izany mbola tsy fantatro vola mantsy fefa tafaverina eto Antananarivo te iona mafy aminy eny efa tsy sao mantsy manakorotana ny fiainany indray zany miteraka fahabangana be eo amin'ny fiainako mitsy fiarahanay mipetraka 5 taona izy no hitako farany avy eo nifindra toerana tany fianaratsoa izay sy haingy vadiko ary ny zanako mianadahy
nanomboka teo dia tsy nifanerasera intsony izay sy vola. Tsy nahazo avoany momba ny zanako intsony. Inona ary manotaoko mba hanatonana azy mianaka? Eny efa zava-dehibe aloha no nahitako azy indray eny fa na dia mbola tsy niona azy. Aleo aloha andeha amin'izao tsy ho hita eo ihany fa izay toy ihany. Aleo miverina mody fa efa menimenina koa izay ny any an-trano. Naloza koa tika. Tsy azoko mihitsy mariny. Finy tia mampitabatabanaao eo Fa ianao sy ny zavatra ataonao ka inona indray? Maninona anao azy ao? Za indray no anontanianao an'izay ataonao za. Ka ianao tsy inona ny tsy mahazoko? Fa inona mihitsy izao zavatra eritreretinao sy mahalasa saina lavanao izao inona? Tsy misy ninina mihitsy ka. Fa lasa filôzofy anga hono ty vadiko ny varim-bariana amin'ny tsinitsinina. Dia efa hitarinao ery mihitsy koa izy izany ka. Mba reraky ny asa dia mba makamakaina kely aloha So dia mba reraky miaina dia makamaka saina. Mandreraka koa ny miresaka aminao ka hitarina daholo izao vava lasalasa rehetrarehetra izao. Manjary mandreraka hatramin'ny miresaka amiko. Hatramin'izay nefa izay zavatra miseho ato trano ato toa mba mifampiarana sy mifampiresahana daholo. Fa misy inona mihitsy Tsy misy ninina ho aho. Rehefa aloha amin'izay aloha irery haka-saina araka ny teninao. Fa maninona nge malalako aza mora tezitresaka toy io moa mba te hanampy anao ange Zao raha te hanampy ahy ianao dia atao ny fahanginako. Rija. Maninona Raha mbola eritreretinao ho vadinao dia zara ho amiko izay olanao fa hiarahantsika mama. Zany ange ny ilana ny vady mba hifanampy aminao amin'izay manahirana anao, hiara hifaly aminao amin'ny fahasoavana azonao, hiaro anao amin'izay loza mety mananontany amin'ny fiainanao mba izay ry aingo sambatra fa manana vady endro toa anao. Tsy misy zavatra manakana tsy ilaza aminao ny adi-tsaiko sy ny olana mahazo Zany angeo matoa mbola tsy milaza aminao dia satria mbola tsy misy zany, ary na misy aza mbola zakako riry. Eny ary efoana ifanampy aminao ary vonina ny amin'izany. Zay fa misaotra kely. Aleo aloha dia hitsotsotra kely fa reraka zany ka. Mandehana ary. Efa nanao ao izy eo ry vola? Matsiary sy anisy fareraka be. Mety hodidina hoy ny dokotera. Hodidina? Hodidina inona? Tsy fantatro tsy fantatro Zay indray ianao sy ny tsy fantatro. Fa nga vitan'izany fotsiny izy ity Teny efa mikorotana mihitsy koa ange ny lohako ry mamy. Raha sanatria manino io zanako dia ahoana? Aiza ny tany elehako? Io ange mba tokany haiko Aza mirediredy eo ry vola. Tsy izay hikarakarana azy no eritreretinao fa ilozanao mandany fotoana amin'izany. Ka inona ary natao Fa nga tsy misy fanafodina sain'ny dokotera hovidiana? Ay tokoa moa. Misy ka. Ary natao kaiza moa ka ary nisy azy teo? Atao fa ny kitotonao io no anafoy ny andro iainan'io zazy io Asa hosoninao kosa ny zanako ry mamy Hita fa izany ny marina. Ka ary ne misy ny anaran'ny fanafody hovidiana aza tsy hita izay asianao azy. Oka fa tadidiko Ay adiniko ary amin'ny birao an'ilay dokotera ary. Andraso alaiko vetivety. Moa zany iziko. Mandehana ilay voangana dia aleo andraisako an-tanana ny fitsaboana ny telona fa ianao tao tsy ho azo antoka mihitsy ka. Dia ahoana ny asanao? Aiko foana ny mandamina an'io ny zanako ve ny marary tsy ho karakaraiko? Lasa vetivety ary ahy Fa naninona ary telona ny tsy tonga nianatra mihitsy. Efa ho herinandro izay.
so sanatry misy mahazo an'iny zanako iny ary. Tena tsy mitombona mihitsy zany saiko zany ka. Inona ary no ataoko? Anantona ny vola ve? To hevitra mety saika. Ho tadiaviko any am-piasany ihany izy. Ary sao dia zao ihany aho dia andeha ho any. Dia ahoana tsara hoe ry mamy? Marary fo hoe ny zanako? Zany e, zany ny voalazan'ny dokotera. Mifangaro ny raha maloto sy raha madio mikoriana amin'ny lalan-drany. Dia atao ahoana zany ry mamy a? Inona no atao? Tsy maintsy ho didina izy. Ary eo no olanako. Fa ahoana e? Mety tsy ho vita eto amintsika ilay izy fa tsy maintsy atao any ampita. Andriamanitro, dia ahoana zany? Samy ve tsy vola be no ilaina vao vita? Izy aloha zay e. Saingy nilaza ilay dokotera fa mety hisy mpitsabo manokana momba ny fo ho avy eto Madagasikara. Ay! Zany hoe vahiny izy io. Ka raha tsara vita ny telina dia mety ho vita eto ihany. Engany mba ho anisan'izany ny zanako Andriamanitro. Fa inona loatra reny fa ho tana vitako ny dia ambizakaina mafy toy izao ny tokany aiko e. Io indray ianao sy ny rediredinao. Tsy mba hailazany zavatra mihitsy. Very angiary mamy raha maninona eo telile. Tena very a. Za izay efa nanakinako ny foko. Amin'izay tsy mba nisy zandriny akory. Na izaho koa aza ange mba kivy. Ary sao dia mba izy tsy manana raita-po amin'io tokoa ary no antony mamparary azy. Asa? Tsy maintsy hitsabo tena ihany angamba ka. Isika roa moa hatramin'izay dia tsy mba nieritreritra hanamboatra ny zandriny fa dia nionina tamin'ny fananana azy fotsiny. Enao ihany angeny tsy nety fa hoe aleo iray miadana toy izay be nefa mijaly. Toa ilozantsika variany resaka eto fotsiny. Inona aloha izao no tokony atao ry mamy a? Ka mbola miandry ilay dokotera hitondra ny valin'ny analizy rehetra fa mety mila raha be dia be mantsy amin'ny fandodiana. Mila raha? Dia iza ny hanome raha azy? Tsy maintsy zarainy aloha satria izahay ny tokony hitovy sokajin-dra rehefa tsy ampy izay omeko vao mitady amin'ny olo-kafa. Zany ve? Dia miantso ry dokotera ry izany fa aleo ahoany. Eo ihany ianao no miandry ahy. Eny e. Mila raha ho ary tsy maintsy ny raha izay tena rainy telina. Sy tia marina. Izay vao vaky ambato lampety daholo ny marina rehetra. Dia io aiza ireny tany alehako e? Inona no ataoko? Lazaiko amin'ny mamidiny soa ve marina? Dia ahoana indray nefa raha riny aho? Ary ny zanako? Raha sanatria tsy voavonjy izany telina dia ho faty e. Ampio Andriamanitro. Inona reny no ataoko e? Tena nanenenako nanitsakitsaka ny tokantranoko. Iny mamy fatafaverina. Ahoana ho iny dokotera? Ho avitra ihany ny zanantsika ry vola. Zany ve? Dia ahoana? Mbola tsy tara hono raha miandry ilay dokotera ho avy eto ny fandodiana azy. Fa roviana nefa izany no avy eto e. Afaka ray volana eo e. Saingy izao sika dia tsy maintsy manomana izany indrindra fa eo amin'ny fanomezana raha. Dia ahoana tokoa moa izany ny amin'iny? Efa hoe izany tsy maintsy manome voalohany vao maka amin'ny olo-kafa. Ay! Izao aho dia mila manomboka ny analizy rehetra momba izany. Dada, zano ny aho dia tsy maintsy ho didina. Eny kia, saingy aza matahotra indry fa tsy dia maninona ange izany e. Raha maty amin'izany angiary dada dia tsy manana telona tsony na rosineny e. Tsy ho faty izany akindry fa aza be fanahiana toy io a. Fangà malahelo dada raha maty ah? Tena malahelo. Saingy
tsy avelako faty zany ho andry raha mbola velona koa ny aiko. ay fe za ty mba tena tia ny dada toy izany ihany andray fa ngano everindri fa tsy tiako ndry indri angeny mba anotokany dady indri no antom-pivelomako sy antom-pisiko raha tsy nisy indri de tsy nisy a tena tiako ndry fitelona. oay to mangano ano ny masony dada koa nge tiako be za koa nga manana akoatra ny dada fa lasaiza ho ary ny endry dada lasa ny voakany izy te ahita azy angandry ie fa nga tsy tia indrindray ny eto akaiky ny dady eto efa hoe tiako afa mba te ahitany fotsiny afy dada koa ho avy eo ihany izy rehefa aveo fa ndao aloha sika sindri ho erian-jaridaina hitsangatsangana de akany dada voninkazo eny e. fa andeha ho aizandray ianao io rija tsy mba misy fotoana firijanonanao ato trano izany fa vo tonga de lasa indray na mandreraka koa de fanontanianao lava isaky ny voaka ny trano ty aka ohatray zoko amin'ny mahavadinao angy eny manontany ianao e fa nga ianao raha hoe vadiko de tsy maintsy hiditra lalina amin'ny fiainako toy izany rija inona e fa misy inona mihitsy ny ova be ianao tato ato izay lasa ho amo akiso de mba misy azoko anampiana andria fefimpiry moa ianao no nylazako hoe matoa mbola tsy mitaraina aminao de satria mbola zakako ihany ny adi-tsaiko ay tsotra ihany ianao hoe misy zavatra mampiady saina anao okizay ry aingy fa marary ny lohako mba inona loatra ary izany olana makarary andony vadiko izany sady izay indray niteraka elanelana eo aminay maninona nefa raha lasaina amiko izany rija efa hoe okizay ho makarary ny haiko mijery ny endrika ao mahalodava sy malahelo makarary ny foko ny mahita anao ilozantsika mampijaly ny eritreritra mieritreritra ny fitiavantsika me mangatsika rija eritrereto tsara izay tokony atao sao misy fetraikany eo amin'ny tokantranontsika izany okizay ry aingo raha velao any defa rehefa avy any angamba mety isinda ihany ny adi-tsaiko mandeha ana ary miandrenao eto foana ny tokantranontsika dia ody amin'izay aloha efa ariva sady tia ny andro be kory ny asa natao androany ireny tena matsiaro eraka mihitsy ny asa betsaka ny adi-tsaina manaraka ihany eza rija tena milasy mihitsy amin'izao izy zay tsy mbola mpianaratsoa ohatray azafady madama mba mijery lalana raha ngaty rehefa mandeha mandreraka tia mipoketranao madama de azafady indrindra oay tolo le fahitako izany milainy izany iza re ay irija tena izy iny ary nakaizary izy teo tena izy iny tsy mametaka amin'ny fitadidiako aleo enjehana mihitsy ny koseny fa mbola tsy lasa lavitra ka rija izako ary zany rija andraso manahoana ianao vola hitako ihany ianao fa nitady anga ianao eny efa ho 5 volana zao ny verenako eto Antananarivo ary 3 volana lasa nefa nahitako anao sy naniriko resaka taminao saingy androany angamba vo fotoana voatondro amin'izany za koa ange fa ela no nitady ianao fa nisy inona ary aiza ny zanako aizy telona any izy ihany finona mampisento anao fa misy inona ary vola marary telona rija marary eno marary fa marary ahoana ny zanako marary voavy mivoaka hopitaly izy ary tsy maintsy hodidiana afaka ray volana finona marary azy ary zay zany nefa
nandindona hatramin'izay mety hitrangy eto daholo ny marina nafentsika ritsa fa ahoany e andao alohantsika ka toerana milamina dia tatariko anao amin'ny tsipriany zava-misy fa iny ty mahavariananao ry mamy a zany raha ianao akory ny dirako teo ay tonga ianao avy tany amin'ny dokotera ary ireo ny valiny analizy nataoko eo hoe jereko dia ahoany reto fa tsy azoko mihitsy ange zany miandro izay fanazavana hoentinao a fanazavana hoana indray fa tsy efareo ve raha vehivavy tsy nahita fianarana ianao a dia mety ho tsy nampaninona fa enao ty mpiasa amina orinasa lehibe miseho tsy mahalala izay dikan'ireo ny mahatezitra sa nanjary tsy mahay mamaky teny koa ty ianao ka tsy haiko ange hoe aiza amin'ireo ny maninony ay rehefa hodinao tsy fantatra ary izay dikan'ireo a dia valio tsotro izao fanontania izao zanak'iza maro ny telona fa ianao ty ve adala e zanakao vo zanak'iza indray sa anao ny manizingizina fa zanako telona fa iza indray ary antadiavinao rainy iny sasy iny asa ianao reniny ihany ny malala zany matoa manontany izay tena marina aminao ary izay tena marina lazaina asa dalainao amin'ny resaka tsy misy dikany toy izao ary mamy a ianao ny ray ny telona mazava angamizay sahako anefa milaza aminao sy mampatsiahanao fa tsy zanako telona tsy zanako ndray ty fasahinao ry mamy efa mba hasaininao ve zay zavatra laisainao e efa mba hasaininao sady efa ny sainiko no voapirofo aiza raha izay pirofonao fa inony ty ny dokotera mihitsy ny manamarina fa momba efa hatramin'ny fahakeliko ary tsy afaka hiteraka intsony mandrakizay dia ahoana kosa aloha ny mampitombona an'izany e dia ahoana ny fomba nasa hontsika ny telona raha zany satria ny fitahanao tao anatin'ny tokantranontsika ny fitahako ahoana e ny fitahako tamin'izy asanao sady zany inge no anontaniako anao e iza dia ny tsy tezitra dia lazao amiko ny marina dia ahoana re zany e aza mitady lavitra fa izay tena marina nataonao lazaina oka izao ry mamy a oka hijanonao tsy ambaratelo zany mifona aminao aho fa nanitsakitsaka ny tokantranontsika aleo zakaiko rery ny vokatry ny nataoko vehivavy ty teny ianao dia ahoana ny amin'ny telona mba tsaroanao moa fa tsy maintsy ho didina izy afaka ray volana tsaroanao zany ary mila raha izy amin'izany tsy hitako ange zay tokony ataoko e ay ampio ary mamy fa marary be zany lohako izany a ny hoe anampy ianao mety ho azoko atao ihany saingy tsy dia noho ianao akory no anaovako izany fa noho itelona saingy mialohan'izany dia mila anao milaza amiko ny marina rehetra amiko aho mbola ataonao inona indray nefa izany e tsy maintsy tantarainao amiko ah zany eny ary efa ho tantaraiko anao toy izao ny zavanitranga folotoana lasy izay sao dia mahasositra ny mpiara-miasa ao ataontsika izao ritsa marina e sy io indray ianao sy ny ahayahanao iza no ahafantatra antsika hoe miaraka toa efa misy maharaka eny angety isika nanjary tsy mifakafo ity e na mandeha misakafo na rehefa mody marina aiza koa nisy an'izany e raha zany ve no marina tsy efa niely tato am-piasany zany ny ato maheny resaka foana asa aloha e dia ahoana aloha ny amin'ity zabevoky ity e ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy azoka inona no ataontsika tena sura ve aloha ianao fa zanako io e izay indray le tsy tiako a ny fanarana ange nanao an'io fa tsy hoe sitrapoko rery akory e ka inona moa ny olana fa dia mitiraka indry zany e sa
mbola tsy te hiteraka ny anjeliko. Efa te hiteraka ka saingy metoka fa ho tia foana ianao. Tiako foana ndry zaza nge efa niteraka talohandry mbola tia ndry foana maika fa hoe zanako nao akibonao. Ny angy ny atahorako dia izay ho fetraka ny anyoriana any. Eo ndray ndrika ndry ange olona manambady tsisy eritreritra mihitsy hoe tsy zanako mamy io. Ay tokoa adala mihitsy nge sika sianao reto adala hoana fa tsy azoko. Olona efa samy manambady nefa dia mbola mifanadala indray. Ka ny fitiavana tsy voafetra ny zava-misy sy ny fotoana izany mpiara-miasa tsika samy efa manambady iakeko izany saingy mifankatiaka inona ary ny olana. Eno ahy ary andao andeha amin'izay sao dia tareto ka. Eny tokoa ndao. Dia teraka telina niara-teraka za sy haingo vadiny rija ary sitraka no nataony anarany. Nifandray foana izay sy rija niezaka nanao ny adidiny amin'ny maharay azy izy. Feno 5 taona telina dia voatery ny sara toerana izay satria voatendry hifindra toerana ny fianaran-tsoa izy. Nanomboka teo dia tsy mifankahita intsony izahay. Dia izay ny zava-nisy rehetra ary mamy mifona aminao aho fa tsy nanaja ny vady ny fanaovantsika. Tsy namposiko iro vola, tsy namposiko. Leo aito ny taranaka hevitra ny mbola tsy miova foana. Mpamitaka mamy fa ho aiza ianao mamy andraso aloha fa inona ary ty. Tena lasa izy marina. Inona reno ataoko dia izay ny zava-nisy rija. Ampio inona reny tokony ataoko Roviny telona no hodidiana. Rapitso izany hoe mila tonga any anio ariva ianao farafatarany amin'ny fanomezan-drà. Eny ho avy ara izay no ahavonjy ny silaky ny aiko. Tena very ange ary izy raha manino io telole. Iny ange mba mamy efa fantatrao ihany fa tsy verina intsony. Fa ahoana no ilazanao an'izany? Nandray any telona ho toy ny tena zanany naterana izy. Nandany heri-posy fotoana ary vola ikarakarana azy mba hitoviany amin'ny zanaky ny olona rehetra. Niezaka ny tiazana dia hitako amin'ny fetsiny aza indraindray fa tsy voajanahary tao anatiny izany. Dia maninona? Mipetraha eo amin'ny toerany kosa ianao. Zavatra efa nilazainy izao fa anao nikolokoloinao nandritra amin'ny 10 taona. Nefa noho ny avy eo dia lazaina fa tsy anao indray. Anao ahoana ny fahadisom-panantenana mety azo anao? Marina aloha izany Eo amin'ny vola hoentina mitsabo azy koa ange izao mbola tena misy olana be mihitsy. Fa ahoana? Mety tsy ho ampy mihitsy ny vola ty. Eny mifanampy eo retsika fa andao aloha any amin'ny hôpitaly fa tia hitanjanako azy zany ka. Tsy vanina vehivavy tsy vanina dia sahany nanitsakitsaka tao anatin'ny fanambadiana. Telona indrisy mampalahelo ahy ianao sendra izay reny adala ndray ty izaho dia momba ay tsy zanako akory ianao sombinaiko. Nitso ty izaho dia nanantena fa efa nananjanaka kinanjo. Hitako moa izany ho tsy mba nanan'ilay fitiavandray voajanahary tato anatiko anao fa dia voatery namboly. Telona
telona kelikeo very andao anao ve tena tiako angenao sendra zay vehivavy adala tia tena adala adala misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy mifetsika eo tatoato izay fa tsy azoazonao ahoana ka jereonao ange nanjary kizitin-dava tsy hay toininy izany fa misy inona mihitsy rija sady jereo ty ianao raha tsy mekely andro manalina lazao azy zavatra mampiasa sainanao efa hoe tsy misy nininina ho aza mezaka manafin-javatra ianao fantatro ange ianao misy zavatra tena mampiasa sainanao mihitsy fa lazao marary ny zanako ry aingo marary ary zanakao izy menada ange lasa ny anatra sao dia nisy nahazo ny zanako kosa za tahitaitra aloha ianao tsy izy mianada zany fa iza telona zanako iza fa rija ty ve adala sa ny rediredy zanako taminao iza koa zany nefa zanakao ahoana ary tamin'iza aingo inona dia anameloka avy ianao raha ilazako fa mananjanaka raha ivelan'ny efa atsika maninona tsara tena marina ve zany aloha rija lazao afa mivazivazy ianao tena marina zany ry aingo marary mahafodidiana raha pitso izy zao fa firy taona izy zany 10 taona ary to mitovy taona misitraka andro rainy nahaterahany saingy izy vavikely itelona no anarany tena marina ve zany sa manofy marina sady zava-misy zany lazaiko aminao zany mila mifanampianao ary aingo to tsy miteny ianao vonina nampy avy ianao aingo mamela saika fiainoko anao mandrakizay ny fisiny zany saingy tsy misy takon'izay tsy ho hita mifona azy hitana alahelo fa zaza tsy manatsiny ange zany saingy dia nisy ary noho ny adalanareo lehilahy mahay fandoha kay andriamanitra aingo fa maninona ianao nareno ataoko tena andraso toranyity marina Sakay tata ry neniny tsy mankaty amiko mihitsy mbola sahirana miasaka izy dia tsy afaka fa ho avy eo ihany izy rehefa afaka mandaingy neny na miasa be ohatry nina ara ve tata dia nitsanana na dia fotoana kely fotsiny aza mba hitsidiany efa eto akininy fa aza manandry zangy voninikarakara-ndry sady tena tiako angendry na izany aza dia ahitany tata mialohany andehanako fa andeha ho aiza nefa ndry mbola mila ndringa iny tsiry neny tsy maintsy mandeha satria any angamba ny mety isy fahasambaranao oka ho ary telona mbola tsy mahazo mandeha zany ndry neny atsoa tata fa te ahita azy efa ho avy akizy fa matoria aloha tsy androko tsony izy ry neny velomany aminy ampatsiahivo azy ny fisiko sy ny fitiavako azy tena tiako ange dadako indry neny telona maninona reny zanako andriamanitro taony tilefika mioramora ny lohany andriamanitro andeha iantsy dokotera inga na aloha iza koa ary zany mandondony zany aleo aloha voaina rija anao inona ty ianao
hijery anjanako a aizy telona tsy misy zanaka ao ato hoe tsy misy azonao zany fa nataonao aiza ny zanako e mandrosoary aloha e fa maninona ny loko mainty daholo no atao tranonao vola fa maninona ianao e fa nisy inona aiza ho atelona maty izy Rija maty ny zanako e maty oviana ny zanako herinandro zay andray marina ny zanako maty ve ny zanako ary sao dia ao aloha mivadinao e vo avy nafantatra amin'ny marina rehetra izy dia lasa dala lasa ny tokantranonay e sarery sisa ny eto lozanjanako a maty ny zanako Rija mbola eto ary vola aza manay ianao fa tsy andao anao a ary ny zanakao ny vadinao taiza koa anefa ianao zo vo tonga e taiza lozangery vola e vo nafantatra amin'ny marina rehetra koa iaingo dia torana ary tsy miveriny intsony ny ainy maty ve ono a mafiloatra zany famaizana antsika izany Rija marina e amiko indray anefa dia torisy lahatra fa anjarantsika ny hiaraka matoa tanteraka izany rehetrarehetra izany anjara miorina eo ambony fahoriana tsy mila n'izany aza malaky manapa-kevitra ianao e sady efa eto aho a tsy aleto anilanao tsony tsy Rija miangavy ianao mba hivoaka ny tranoko mbola misaona ary hisaona mandrakizay hisaona ny zanako fahoriana fijaliana fahadisom-panantenana reo ny nandrafitra amin'ny fiainako saona iaina ny fiainako mangidy manganana Rija mandehanao ianao avelao aho eto natolotry ny asemo radio anareo teo mangidy manganana mangidy manganana tantara indray miseho no soratany R Antarinivo novelomin'ny Saoly Sylvière Andrenatoandro Faniry Antarinivo miaraka tamin'ny Silofo José sy Christophe Rabearmanana nandray feo Mamy Arivony Nana Totosa Silofo José